Ho aminareo any ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Manara an Jesoa ka mitoria. Manara an Jesoa ka mitoria. Zany no misongadina indray ato amin'ny mofinainantsika anio. Filazantsara araka ny Luka 5:5 ny andininy 7:20 hatramin'ny 2:30. Manara an Jesoa ka mitoria. Ny tantarany Levy na i Matthieu lay mpamoretra no ambarany ity mofinaina ity. Jesoa ny antso azy teo ampamoriketra, ka dia indro izy nandeha nanaraka an Jesoa tsy tampisalasalana, nandeha nanaraka an Jesoa tsy nisy fepetra, ary nahafoy ny zavatra rehetra mba hanaraka an Jesoa. Zava-dehibe ho an'izay rehetra voantso ny manaraka an Jesoa. Aza manetsy tadiny, aza manao be marenina, fa andeha mitsangana, andeha hanaraka an Jesoa. Nahafoy ny zavatra rehetra izy. Afoizo ihany koa izay rehetra mbola ankafizinao, afoizo ny rendrarendranao, afoizo izay mbola miazona anao tsy hanaraka an Jesoa. Miantso anao izy, andeha hanaraka azy. Fa rehefa manaraka an Jesoa dia mazava tsara fa manaraka an Jesoa mba hitory ny filazantsara isika. Manaraka an Jesoa mba hitory ny filazantsara. Indro i Levy rehefa nanaraka an Jesoa dia nahavatra mihitsy, nanao fanasana lehibe hanasana ireo mpamoretra tahaka azy. Hitoriana ny anaran Jesoa tamin'ireo mpamoretra ireo. Ny zava-dehibe ry havana izay mahagaga eto dia izao manao hoe rehefa nanaraka an Jesoa i Levy dia tsy i Jesoa akory nanao demonstration, nanao famantarana, nanao fampahitana zava-mahagaga maro teo anatrehan'ny Levy, fa i Levy no amin'ny mampanaradia an Jesoa azy dia nandeha tsy tamin'ny fisalasalana hitory ny anaran Jesoa tamin'ireo mpamoretra namany. Ireo mpamoretra izay mbola voasokajy ho toy ny mpanota, ho toy ny lehilahy maloto, ka mila ny filazantsara. Izany nahatonga an Jesoa hiteny manao hoe marary ireo, tsy finaritra ireo, mila mpanao fanafody ireo. Izany nahatonga an Jesoa hiteny manao hoe mpanota ireo, mila fibebahana ireo. Ny fitoriana izay nataon'ny Levy tamin'ireo mpamoretra tahaka azy no nitondra azy ho any amin'ny Jesoa, lalany mankany amin'ny fibebahana. Ravako malala ao amin'ny Tompo, antsona arak'izany ny mino, antsona hitory tahaka izay nataon'ny Levy tamin'ireo mpamoretra namany, tahaka izay nataon'ny apôstôly hitory ny filazantsara any amin'izao tontolo izao, any amin'ny firenena rehetra, amin'ny olombelona rehetra, hanao mpianatra amin'ny firenena rehetra. Tsy miantso antsika ho vonjena fotsiny Andriamanitra, fa miantso antsika koa hanana anjara biriky amin'ny fitoriana. Miantso antsika ihany koa hampielo ny filazantsara. Miantso antsika ihany koa hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mandehana ry havako, manara an Jesoa ka mitoria ny filazantsara. Dia ho n'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Rainay masina sy tsara indrindro, endre ny sarobidiny ny dinanao tetỳ ambonin'ny tany. Ilay Andriamanitra tonga nanao tafika masina tetỳ amin'izao tontolo izao, ambabo ny fon'izao tontolo izao, andresy lahatra, hampibebaka, hampialaza amin'ny faharatsiny.
ary zany koa no iantsonao anay tsiraray avy, anananay anjara amin'ny filazany tsaranao, anananay anjara amin'ny fitoriana ny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra. Resy lahatra ay Tompo, resy lahatra izay anaraka ny teninao, resy lahatra izay hitory ny teninao, resy lahatra izay hanambara ny famonjenao amin'izao tontolo izao. Dia indro matoky izahay satria ianao nefa niteny aminay manao hoe indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Mivavaka manokana izay Jesosy ho an'ireo rehetra mbola voafatotra amin'ny endriny maro samihafa, voafatotry ny fahotana amin'ny endriny maro samihafa, mbola variana sy sondriana amin'ity fiainana eto an-tany ity. Jesosy, ianao iantso azy ireny ka hiteny hoe manarahy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy ilay Tompony finoanay, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.